ZFLM Sini Radio Teny Fiainana FM 91.2 dia faly manolotra anao ZFLM folo taona. Yarivavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy satranao izay efa noho ny fitiavanao sy ny famindraponao dia mbola afaka mankalaza ny fafolo taona nitsanganan'izao vondrona ZFLM izao dia manakambara aminay ianao amin'ity anio ity dia ny fanainao masina no ka nazava ny fonay tsirairay avy mba ahafahanay mandray ny teninao ary indrindra mankatoa izay ambaranao aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Dia faly miara-apantsika zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy maneran-tany na tratra izao fotoana izay ankalazantsika ny ivon'ny fafolo taona nitsanganan'izao vondrona izao. Araka ny programa efa nalamina dia ny anjarantsika androany dia toriteny arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Hebreo toko 7 ny 17 hatramin'ny 5. Hebreo toko 7 ny 17 hatramin'ny 5. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa arak'izay lazain'ny fanahy masina hoe anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafofonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana tamin'ny andro fakapanay tany an'hevitra izay nakanrazanareo fanahy ay tamin'izahan toetra ay ary nahita ny asako efa 10 taona izy koa tezitra tamin'izany taranaka izany aho ka nanao hoe ireo dia maniasi amin'ny fony mandrakariva ka tsy nahalala ny lalako ary arak'izany no nianianako tamin'ny fahatezerako hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy. Tandremo ry rahalahy fandrao isy aminareo hanana foratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona fa mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fandrao isy aminareo ho tonga mafo noho ny famitahany ota fa efa tonga piombina amin'ny Kristy isika raha miazona mafy ny fiandohan'ny fahatokiantsika hatramin'ny farany raha atao hoe anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafofonareo
tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Amen. Ry Ray Masina, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry ZFLM malala, ho aminareo aneny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mankalaza tokoa izao ivon'ny 10 taona nitsanganan'izao vondrona ZFLM izao isika. Vondrona izay fampizarany ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy maneran-tany ny tenin'Andriamanitra ho fampiorenana ny finoana, hifampaherezana ary koa ho fianarana. Ary ao anatin'izany tanjona izany indrindra no mbola hitenenan'Andriamanitra amintsika amin'izao ivon'ny fankalazana izao hoe: anio raha iain'ny feony ianareo, aza manamafofonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Io teny io no manokatra sy mamarana izao teny anjarantsika izao, dia eo amin'ny 17 zany sy ny 5:50. Ary azo verina sahady arak'izany fa ny fikendren'izao toriteny izao dia fiantsoana ho amin'ny fibebahana. Fibebahana ny amin'izay mety ho fady so mpitondran-tena sy fieveran-diso amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra velona. Ao anatin'izany fiantsoana izany indrindra, ny mpanoratra izao epistily izao dia manao tsiay ny zavatra niseho teo aloha, ny lesona tsoahana ny amin'izany, ary indrindra ihany koa dia mitondra fampitandremana izy amin'ireo olona iantefan'ny soratra izany, mitondra fampitandremana izy ny tokony ho toetry ny fo manoloana izany fifandraisana amin'Andriamanitra velona izany. Eo ampanombohan'ity tenin'Andriamanitra anjarantsika ity dia misy ny fanindrina ny teny hoe koa arak'izay lazain'ny fanahy masina. Izany dia maneho fa ten'Andriamanitra velona, te hanambarany sitraky ny fony amin'ny olona no miteny eto. Koa raiso ho bitsiky ny fanahy masina aminao mihitsy izao toriteny izao. Ny bokin'ny Salamy 5:50 no nentin'ny mpanoratra ny epistily iantsoana ireo rahalahy hihevitra izay iombonana amin'Andriamanitra velona, ary hanao zava-dehibe izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Ary ny tena fikendren'ny mpanoratra eto dia ny amerina amin'ny laony ny toetry ny fo, ka ilazany eto ampanombohana hoe: anio raha iain'ny feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra dia izao: anio amin'izao fotoana izao dia ataovy malalaka ny fonareo handre, ataovy malalaka ny fonareo handray, ary ataovy malalaka ny fonareo hano na hankatoa izay ambaran'Andriamanitra velona aminareo. Ka ny hevitry ny fiainoana eto dia mifamatotra amin'ny hoe fankatoavana. Ka ao amin'ny tapany voaloha amin'izao teny anjarantsika izao dia ny 17 hatramin'ny 150 dia manao tsiay ny zavatra niseho teo aloha ny mpanoratra ny epistily, arak'izay voambarako ao amin'ny bokin'ny Salamo 5:50. Ka ampatsiahivo ny mpanoratra eto ny zavatra niseho tany anevitra, ny fikomiana tany anevitra dia ny tsy finoana sy ny tsy fahatokian'ireo zanak'Israely han'Andriamanitra velona, ary ampatsiahivony eo ihany koa ny vokatra izany teo amin'izy ireo dia ny tsy nananany anjara ny tananam-panantenana ary ny tsy nidirany tamin'ny fitsaharan'Andriamanitra. 70 taona no nitantanan'Andriamanitra ireo zanak'Israely rehefa no ahafahany tamin'ny fahandevozana avy tany Egipta izy ireo, ary nandritra an'izay 70 taona izay no nanefen'Andriamanitra azy ireo, ary nanehoan'Andriamanitra fa izy Andriamanitra velona mihitsy no te handray atanana ny fiainana, te handray atanana feno ny fiainan'izy ireo, ka ilazany hoe izao Andriamaniny ary ireo oloko. Ary tao anatin'izany fitantanan'Andriamanitra azy ireo izany no nanaovany fahagagana maro nanehoany ny maha-Andriamanitra velona azy. Andriamanitra mandray atanana ka tsy mitsahatra ny mihevitra ny asoa sy atsara ny olona. Nosokafa ny ranomasina nanehoany fa Andriamanitra manafaka izy. Nahinjy ny tanany nanehoany fa Andriamanitra miahy ny olona izy manoloana ny fahavalo. Nomeny ny mana sy ny papelika nanehoany fa Andriamanitra mamelona izy, ary nomeny ny rano mbola hanamafisana fa Andriamanitra mizara fiainana izy.
izany hoe tsy mitsahatra ny fiain'Andriamanitra ny olony, tsy mitsahatra ny famelomany ny olony, ary mbola tsy mitsahatra ny fiantohany ny olony. Rehefa mandinika tokoa ireo zava-mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainan'ny zanak'Israely tany anevitra nandritran'izay 7 taona izay, dia te hanontany hoe move mbola misy zavatra tsapantsika tokony nataon'Andriamanitra ka tsy vitany ny amin'ny famelomana, ny amin'ny fiahiana ary ny amin'ny fiantohana ireo zanak'Israely. Inona tsy efa nataony? Ary Andriamanitra velona mihitsy ny ara no manambara arak'izay teneny ao amin'ny bokin'i Isaia hoe inona moa no mbola azo natao tamin'ny tany voaloboko ka tsy efa nataoko taminy? Koa raha nanantena azy hamoa voaloboka tsara aho, nahoana no namoa voalobo-dratsy izy? Ny zanak'Israely no ambaran'Andriamanitra eto hoe tany voaloboka. Dia rehefa mandinika tokoa ny tantaran'ny zanak'Israely isika, dia miara-mahita ny asan'Andriamanitra nandritran'izay 7 taona tany anevitra izay. Fa inona nefa nasetrin'izy ireo izany? Namoa voalobo-dratsy. Ny kiomy amin'Andriamanitra, nakafanahy amin'Andriamanitra, ka sahainy teny hoe eto aminay ihany va Jehova sa tsia? Mizaha toetra an'Andriamanitra, tsy mahay mankasitraka izay omen'Andriamanitra azy, tsy maintsy misy fimonomonomana foana. Manome tsiny an'Andriamanitra ary nalaim-panahy mihitsy azy ilaza hoe takizay ihany tany Egipta, fa raha mba tany izao dia voky. Inay ane izahay mba maty ny tanan'i Jehova tany amin'ny tany Egipta, raha nipetraka teo anilan'ny fandrahoakena ka nihinan-kanina ho voky. Fa nitondra anay nivoaka ho aty anevitra ianareo hahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Izany hoe tsy zava-dehibe tamin'ny zanak'Israely ny fahafahany, fa ny kibony no nataony ho zava-dehibe, ny kibony no andriamaniny. Maniasy amin'ny fo mandrakariva no ilazany mpiventin'ny salamo azy eto amin'ny 10 anjaratsika. Maniasy, ina moa ny dikany teny hoe maniasy? Raha ny rakobolana malagasy no heverina dia izao no lazainy: mivilivily, mibrioka, miala amin'ny lalana tokony ho izy. Dia mitaonantsika ihany koa izao teny izao, hihevitra momba ny fiangonantsika, hihevitra momba ny tenantsika, ary hihevitra momba izao vondrona iombonantsika izao. Efa ho 50 taona mahery izao no nitsanganan'izao fiangonantsika izao, dia ny FLM izany. Inona ny tsy efa nataon'Andriamanitra teto amintsika? Nanehoany fa Andriamanitra velona, te handray atanana amin'ny fiainan'ny fiangonana izy, ka manangana fiangonana maro ho vavahadin'ny lanitra, manangana tobo maro ho toerana ampaherezana sy anasitranana ny olona rehetra, mifidy sy maniraka olona maro ihany koa hitory sy hizara madio sy marina ny filazantsara amin'ny olona rehetra. Isika izao miara-malala sy miara-mahita ny asan'Andriamanitra nandritra izay fotoana ela izay, nefa mbola maniasy amin'ny fo mandrakariva. Firy taona ianao izao? Inona ny tsy efa nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao? Nanehoany fa zanany ianao, te handray atanana amin'ny fiainanao izy, ary te hanamarina fa asan-tanany ianao. Ianao mahalala sy mahita ny asany nandritran'izay taona ela izay, nefa mbola maniasy amin'ny fo mandrakariva. 10 taona ihany koa no nitsanganan'izao vondrona izay FLM izao. Inona koa ny tsy efa nataon'Andriamanitra teto amin'ity vondrona ity? Nanehoany fa Andriamanitra velona, te hamahana ny olona rehetra izy, ka miantso olona maro hitory, hampianatra, hampahery, nefa mbola maniasy amin'ny fo mandrakariva. Isika izao, isika tsirairay dia samy miara-malala, samy miara-mahita ary samy miara-andiny-tena. Ety ivelany mety ho azo atao ihany ny manafina na maneho fa marina sy tanteraka eo anatrehan'ny olona ny fiangonana amin'ny maha fiombonan'ny olona mino azy. Mety ho marina sy tanteraka eo anatrehan'ny olona ianao amin'ny maha kristianina vita batisanao, ary mety ho marina sy tanteraka eo anatrehan'ny olona ity vondrona ity amin'ny mahasehatra hizarana ny filazantsara an'i Jesosy Kristy azy. Fa izao ry havana, fantatsika fa Andriamanitra dia tsy azo fitahina. Andriamanitra dia malala izay miafina, ary Andriamanitra marina dia mamantatra ny fo sy ny vo. Raha ho an'ny zanak'Israely dia izao nambaran'Andriamanitra azy ireo noho izy ireo maniasy amin'ny fo mandrakariva. Tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy noho ny fahatezerako. Dia ho sanatriavina amintsika izany hoe tsy hiditra amin'ny fitsaharan'Andriamanitra izany.
Fitentsika malagasy ny hoe ny amisy avisanany ratsy hiaviany soa. Ary eto ny tany saina ireo ratsy betabe nataon'ireo zanak'Israely ny anaovana tsy hay maro dia angalana lesona hanitsiana ny mety ho fahady soam-pitondran-tena mitondra ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary ho fanitsiana izany indrindra no ambarany teny anjarantsika izao eo amin'ny tapany faharoa indray tsika izao dia ny 9:20 hatramin'ny 5:20. Eo amin'ny 9:20 dia izao ny ambarany teny amintsika hoe tandremo ry rahalahy, fandrao isy aminareo, hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Tandremo. Ny olona mampitandrina ny hafa dia olona te hitahiry azy tsy ho azon-doza, olona te hiala nenina. Ka eto ampanoratana ny epistily dia mampitandrina ireo rahalahy mba tsy ho tafalatsaka amin'ny tsy finoana sy ny fahotana vokatry ny faharatsiany fo. Eto dia tsindriana ilay hoe faharatsiany fo. Raha lazaina tsotra io dia hoe marary zany ilay fo. Ka ny fo rehefa marary dia ratsy, mangatsiaka, mafy ary mangidy. Dia ilazana ny olona zany hoe ratsy fo, mangidy fo, mangatsiaka fo, mafy fo dia ao anatin'ny faharatsiana aretin'ny fo daholo izany. Ka ny aretin'ny fo no mahatonga ny fisarahana amin'Andriamanitra. Ny aretin'ny fo no mahatonga ny olona ho lavitry ny tavan'Andriamanitra ary ho lavitry ny fitahiana. Ny aretin'ny fo no mahatonga ny fandavana ny mahizy azy an Jesosy Kristy. Raha ity teny anjarantsika ity ny eo amin'ny toko 7 zany dia milaza ny fampitahana an Jesosy Kristy amin'ny Mosesy. Ary eo amin'ny 1 hatramin'ny 9 mialohan'izao teny anjarantsika izao dia mampiseho ny mahizy azy an Jesosy Kristy ny teny ka manambara hoe apôstôly, mpisorona be ary koa zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra. Izay ilay mahizy azy an Jesosy Kristy ka rehefa mandahy izany ianao dia namany tratry ny aretin'ny fo ianao ka ratsy ny fonao. Ka izany indrindra no manamafy ny teny hoe tandremo ry rahalahy. Mampitandrina antsika ihany koa ny tenin'Andriamanitra anio. Tandremo, tandremo ry fiangonana, tandremo ry ZFLM, fandrao hisy aminareo hanana fo ratsy tsy mino ka hiala amin'Andriamanitra velona. Rehefa ratsy ny fonao dia azo antoka fa ratsy no hivoakao. Rehefa nampianatra ireo mpianany Jesosy Kristy dia izao ny ambarany voasoratra amin'ny filazantsarany Matthieu izany. Fa avy amin'ny fo no hivoahan'ny sain-dratsy. Ka rehefa ratsy zany io saina io dia izao misy ny vonoan'olona, misy ny fakambadin'olona, misy ny fijangajangana, ny alatra, ny ampangalainga ary ny fitenenan-dratsy. Ny dikan'izany dia hoe tandremo sao hisy aminareo ho tratra ny areti-po rehefa tonga ny andro mahaory. Tandremo sao hisy aminareo tratra ny areti-po rehefa tonga ny fizahan-toetra mamay. Tandremo sao hisy aminareo tratra ny areti-po rehefa tonga ny fanenjena. Fa ho voaozongozona ny finoanareo an Jesosy Kristy ka ho lasa ratsy ny fisainanareo, ho lasa ratsy ny fonareo. Ary izany no mitarika ilay toetra ratsy no tany isaina teo hoe vonoan'olona, fakambadin'olona, fijangajangana, halatra, fiampangana lainga ary fitenenana ratsy. Ary tokony ho tonga saina ary tokony andiny saina isika rehefa tenenin'olona hoe ratsy saina. Satria mifamatotra amin'ny toetry ny fo ny faharatsiany sainao. Dia ny fanontaniana mipetraka amintsika dia hoe misy manao izany ve atao fiangonana? Misy manao an'izany ve ny zanaky ny fiangonana? Misy an'izany ve eto amin'ity vondrona ZFLM ity? Mety ho eny, mety ho tsy ny valiny, fa tandremo hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika. Fotoana mety zao, fotoana mety anio hiverenana amin'Andriamanitra velona. Tandremo ry rahalahy, ary ao anatin'izany fampitandremana izany no hitaomany tenin'Andriamanitra antsika hifananatra. Hihevitra ny momba ny namantsika, hitahiry sy haro azy ireo tsy ho tafasaraka amin'Andriamanitra velona. Dia izay no mitaona antsika eo amin'ny 9:17. Mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio. Fandrao isy aminareo ho tonga mafy fo noho ny famitahany ota. Ny mpirahalahy moa eto no antsoin'ny mpanoratra ny epistily hifananatra. Ry rahalahy masina, mpiombona ny fiantsoana avy any an-danitra.
motsy isika fiangonana va izany, motsy isika izay misitraka izao vondrona ZFLM izao va izany, ka miantefa amintsika izao antso izao hoe ry fiangonana, ry ZFLM mifananara isan'andro raha mbola atao hoe anio, fotoana mety izao anio. Ny fiantsonan'ny fiangonana hifananatra dia fiantsonan'ny fiangonana hitondra tena ho fianarana araky ny modely izay nomeny Jesosy Kristy. Rehefa nametrapetraka fananarana ho amin'ny mpianana izy, dia izao nambaran'i Jesosy Kristy ao amin'ny filazantsarany Jaonao hoe fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Arak'izany dia ny fiangonana, ny kristiana tsirairay izao vondrona ZFLM izao dia tokony ho fianarana ho an'ny olona rehetra. Fianarana amin'inona moa? Fianarana amin'ny fiteny, teny somafaly no zaraina. Fianarana amin'ny fitondratena, fitondratena mendrika no aseho. Fianarana amin'ny fitiavana, izany dia efa lazaina matetika ombieny hoe fitiavana no hafantaran'ny olona fa mpanaradian'i Jesosy Kristy tsika. Ka ny fiangonana, ny kristianina ity ZFLM ity, ity vondrona ZFLM ity, dia tokony ho fantso-pitiavana hikoriana ny fitiavan'Andriamanitra. Tokony ho fianarana amin'ny finoana. Ny fiangonana dia velon'ny finoana an'i Jesosy Kristy irery ihany, ary tokony ho fianarana amin'ny fahadiovana masina voatokana ho an'Andriamanitra, tsy miaroaro amin'ny zavatra hafa ny fiangonana, ny kristianina ary izao vondrona izao. Mifananara isan'andro hoy ny tenin'Andriamanitra aminao amin'ity anio ity, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoany tenanao ho fianarana ny asa tsara amin'ny fampianaranao tsy misy faharatsiana sy ny fahamotinana, fa hitahirin'ny hafa tsy ho azony fahamafisam-po ianao. Io fahamafisam-po io no mahatonga ny olona ho voafitaka. Io no mahatonga ny olona hiala ambany fahasoavan'Andriamanitra. Fa raha ny fikendren'Andriamanitra dia tsy miova, dia ny hanana fiombonana aminao. Ka izao no ambarany hoe dia omeko fo iray izy ary asiako fanahy vaovao ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofony ny fo vato, ka omeko fonofo izy mba handehanany araky ny didiko sy hitandreman'ny fitsipiko ka hanarahany izany, ary izy dia oloko ary izao ho andremaniny. Izay no fikendren'Andriamanitra. Andriamanitra dia te-tahiry ny olony tahaka ny tehirizan'ireo zanak'Israely nandritry ny tantanany azy tany anefitra indrindra. Tehirizany ny olona rehetra mba hanana anjara amin'ilay lova tsy mety loha dia ny fiainana mandrakizay izany. Ary izany indrindra no hanamafisany mpanoratra ny epistily eto ny mampiombona amin'ny Kristy ireo mpiralahy. Dia izay no mitarika antsika eo amin'ny 4:7. Fa efa tonga piombona amin'ny Kristy isika raha mihazona mafy ny fiandohan'ny fahatokiantsika hatramin'ny farany. Tsindriny tsara hoe piombona, mihazona mafy ary hatramin'ny farany. Ary ny ombonana ao anatin'izay dia hoe ny fahatokiana, fiandohan'ny fahatokiana. Piombona, Jesosy Kristy no iombonana eto, ary izy no mampiombona ihany koa. Ka ny zavatra ampiombonan' Jesosy Kristy atsika dia ilay famonjena nataony ho an'ny olona rehetra. Ary ny antoka amin'izany dia ny finoanan'i Jesosy Kristy irery ihany. Izany hoe miomby mpamonjena zany ny olona rehetra, miomby mpianana amin'i Jesosy Kristy. Ka isika rehetra izay mpiombona izany famonjena izany, raha mihazona mafy ny fiandohan'ny fahatokiantsika, dia izao no ambarany hoe inona moa ilay fahatokiantsika? Ny fahatokiantsika dia ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. Ny fahatokiantsika dia hoe efa vitan'i Jesosy Kristy ny famonjena, fa ny misitraka azy sisa no anjarako, ny misitraka azy sisa no anjaranao. Ka ny fiainanao, ny fombanao, ny fiatrehanao ny sedra samihafa, ny fisitrahanao izany no hiantsonanao hiazona mafy. Ny zavatra hiantsonany olona hazonina mafy izany dia izao, mety hisy handrombaka tsinona dia hazonina mafy, mety hisy hanaisotra dia hazonina mafy, mety hisy hanongotra dia hazonina mafy. Araka ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra antsika hoe tano mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitra ao. Ary mafisy ny teny eto koa ilay hoe hazonina mafy
hatramin'ny farany. Ilay hoe hatramin'ny farany dia tiany hamafisina fa misy fiharetanao ary misy faharetana. Ka ao anatin'izany rehetra izany dia tsy mitsahatra miteny amintsika ny tenin'Andriamanitra ary hamafisiny eto ny tokony hibebahantsika, ny tokony hiverenantsika eo an-tongotry Jesosy Kristy. Dia izahay no mitarika antsika eo amin'ny 5:12 farany anjarantsika izay efa nambara teo aloha hoe manokatra sy mamarana izao teny anjarantsika izao hoe raha atao hoe anio raha ihain'ny feony ianareo dia aza manamafofonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Ry ZFLM, moa ve ny tenin'Andriamanitra renao hatramin'izay na alonaka ny fonao sa vao maika nanamafy azy? Moa ve ny tenin'Andriamanitra renao hatramin'izay ny taonanao amin'ny fibebahana sa vao maika nanamafy ny fonao? Mampatsiahy sy mampitandrina ny fiangonana ankehitriny ny tenin'Andriamanitra anio. Dia raiso aza velan-dalo fotsiny fa Jesosy Kristy dia te hitahiry ny fiangonany. Jesosy Kristy te hitahiry ny olona tsirairay avy ary te hitahiry ity vondrona ity haharitra hatramin'ny farany. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Koa raha tsy ampy ianao dia ho tonga toy ny fiavian'ny mpangalatra ao hoy Jesosy Kristy ka tsy ho fantatrao izay ora iaviako aminao. Dia voninahitra ane ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay azy hatramin'ny taloha indrindra ary mbola ho azy mandrakizay. Amen.
tinao ao ny fahakirina azy zay fitsapana nataona soa no mahasondrina iasizay nekenao tanatreaniray loe zao tontosaina fa miezakatao any tomponao de tioverimaina fitsapana mandao amin'ny fiainanao ve natao mahakivy e iveriny lala mianao fatsisany amnefany adidy hoy ny tompo aminao izao no iany fianao de angina tsy asarakanao ny fitiavaniray naovina andamanitraray zay manirakanao indao mampahery vanizanakatiny zay no fidiny zandehirery ifanainiray nitarikanao kamiunena mafi ifikiramini etsanafutanao nayunda mifafi efamarulireu izay mapanafu lunanulutena kando senakapitra ifufufufu yufanirena sanatrireyanao euanisanireu nandaniutavita azamiuvayanao efamyaniyanao ilay paradisa Tsika toshiny manodidina efa enao ve ny vaovao tonga ilana andrasantsika atriny Zendrakira ara-pirazany tsara miafaka ho toto sany antsaminan'ny Kristy avy amin'ny FLM Masoana tao izany teo tanteranao amin'ny akany polisisy tanambahosy alahady fa fitony volana novambra raiky amby roapolo sy arivo avy izao amin'ny rora sasany tsy diso vity fidirana 2 arivo ariary fanasana ray alina ariary ho an'ny olon-droa amboarana ny programanao fa se manokana no maninao anao io zay hanehoana ny hira nafantaranao any amekry hatram'izay sy ireo hira vaovao sambasamba toy ry laika
aranao triano tongava maro fa mikirimanao raha io olay empanay ho azonao mifampireretana tio lasazany zay keny
salitungunao fa tsy folna tsy akory zay ny sasaranao fa tsy folna tsy akory zay ny sasaranao fa tsy folna tsy akory zay ny sasaranao.
teni iza asami naraina famandeyana teni iza Pandemika Hapondo sundusu Vizentamana Siapa saraku Hatta marirai Sika itu ribeni Nanti fantasia Visan minum dan nanti Kristi Nanti rahasia Visan minum dan nanti Kristi